ranon-danonana no niaina ny fiangonana katolika eran-tany tamin'iny alahady 9 ny volana oktobra 2024 lasa teo iny, satria izao tontolo izao no niombom-bavaka tamin'ny fanamasinana olo-masina any Zélie Guérin sy Louis Martin, ray aman-dreniny Masombavy Thérèse de Zazakely. Fa iny alahady 9 ny volana oktobra 2024 iny ihany koa no niarahan'ny kristianina katolika malagasy eto Paris, Île-de-France nankalaza ny sorona masina famaranana ny Tanjobily 90 taona ny FKMP. Mitsanganaka Mamiraprata, izany dia nalaina tao amin'ny boky Isaia mpaminany 90:1. Io no teny fanevana nentana ny tsirairay nandritra iny Tanjobily iny, ka nanosika ny kristianina iray manontolo hiara-entana hanatotosa ny fankalazana. Tanteraka noho ny fitantanan'Andriamanitra izany fankalazana izany, ary natsapa fa teo hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra hitatana ny fiangonana, ary rehefa i Jesosy Kristy ny Eukaristia no eo anivontsika dia mahavita lavitra noho ny heverintsika sy katsaintsika atao isika. No amafisy ny Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort izany tao anatin'ny toroteniny. Dans cette communauté, en vous rassemblant, ce que vous appelez aussi la famille malgache, ici à Paris, en région parisienne ou ailleurs, bien en ayant l'Eucharistie, le baptême de l'Eucharistie au centre de notre vie, vous apprenez à vous servir les uns les autres, comme Jésus devant les disciples vous le servir. Et bien que toujours nous avons à nous reprendre, à nous convertir, à changer quelque chose, pour vivre vraiment de ce que Jésus nous dit, que le premier doit être l'esclave de tous, et que celui qui veut devenir grand doit se faire le serviteur de tous. Il nous faut à la fois toujours désirer être grand, de grande qualité, et toujours apprendre à nous faire le serviteur de tous. Vous l'apprenez, comme on l'apprend dans toutes les paroisses, partout dans le monde, partout où il y a des chrétiens qui se réunissent pour célébrer l'Eucharistie et le baptême. Et vous l'apprenez entre vous avec votre langue, avec vos gestes, vos chants, vos processions, avec votre organisation. Et c'est une grande grâce pour vous sûrement, mais aussi, je dirais, je le dis, pour l'Église à Paris. Tao anatin'izay Tanjobily izay dia hetsika maro samihafa no nokarakarain'ny FKMP, nahitana fa velona ny fiangonana satria ny kristianina iray manontolo no samy nandray anjara araka ny talenta nomen'Andriamanitra azy avy. Tsy nitandro asa sarana ny tsirairay fa samy niezaka nanao izay zakany ainy hampamirapiratra sy hampijoro ny FKMP. Izany no vita dia teo hatrany ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany. No mafisin'Andriamatoa Ady Rakotomanga, mpandrindra ny FKMP izany tamin'ny fandraisany fitenenana. Quand je pense que nous avons tenu 12 événements en un an, je ne peux que vous dire bravo. Je suis fier de vous tous, je suis fier de notre communauté. J'adresse à chacun des membres ceci. Vous avez été, chacun pour sa part, les artisans de notre réussite. Nous avons bien vu que l'union fait la force et que la communion affermit la foi. Que vos efforts et votre dévouement trouvent grâce auprès de notre Seigneur.
Maro ihany koa ny vahiny nasain'ny FKMP ary betsaka ny tonga niara-palina kalaza ny faha-80 taona. Tao ny FFKM France tao ireo fiangonana vahiny maro ary dia akafaliana trany no niarahana satria nampifondron'ny Kristy Jesoa Kristy velona. Nanahoana ary no niainan'Andriamatoa nitoky Andriamanjato mivady iny taonjobily ny FKMP iny. Misaotra indrindra noho ny fanasana satria matoa zay nanatrika ny fankalazana ny faha-80 taona ny FKMP dia satria tampitiavana lehibe no nanasanareo FKMP anaingivady ary tamin'ny fitiavana lehibe ihany koa no nanatrehanay ireo fotoana rehetra zay azonay natrehana nandritra izay herintaona fankalazana ny faha-80 taona ny FKMP izay satria izany fitiavana izany no zava-dehibe indrindra araka ny voalazan'ny tompo hoe izao nataovy mba ahafantarana fa mpianatra ianareo dia mifankatiavana ary izay ihany koa no tianay aseho amin'ny fandraisanay anjara amin'izao fankalazana ny faha-80 taona izao mba ahafantarana fa iray isika kristianina malagasy iray voalohany indrindra aloha amin'ny maha-malagasy atsika ary iray ihany koa amin'ny maha-kristianina atsika. Zava-dehibe ho anay mivady arak'izany ny mitondra ny anjara biriky kelinay tao anatin'izay fankalazana ny faha-80 taona ny FKMP izay. Ny zavatra anankiray misongadina tao anatin'izay fotoan'izay dia ny fahitana ny firoborobon'ny FKMP, ny fahaizany mikolokolo ny taranaka faramandimby, zava-dehibe izany aty amin'ny toerana lavitry ny firenena sahala amin'ny tony dia lehibe ho amin'ny firenena malagasy ny fananana ny FKMP mitaiza sy manabevo ny kolotsaina malagasy ary indrindra ihany koa mitaiza ireo ankizy tanora ao anatin'ny finoana kristiana. Noho izany dia mirabanareo mirary fahombiazana feno ary mirary anareo ihany koa vita be eo amin'ny asa fitaizana, eo amin'ny asa izay napetraky ny tompo ho aminareo arenganie izao faha-80 taona izao ampireda indray ny afon'ny fitiava-tanindrazana, ny fitiavana amin'ny maha kristianina, ny fitiavana amin'ny maha olombelona ary ahafahana miara mirihary amin'ny zavatra rehetra izay azo ifampizarana eto amin'izao fiainana mandalo izao. Misaotra tokoa. Tsy tanjona iny fankalazana ny faha-80 taona iny fa dingana irosoana lalindalina kokoa amin'ny fampijoroana ny maha eglizy antsika. Karaka ny antsika teo, dingane iny taonjobily iny ampiredareda trano ny afon'ny fitiavana ao am-potsika, fitiava-tanindrazana, fitiavana amin'ny maha kristianina, fitiavana amin'ny maha olona ka ho fiangonana velona mijoro sy mamirapiratra trany ny FKMP. Misaotra betsaka anareo, misaotra betsaka ny tompona andraikitra rehetra atao amin'ny fiangonana dia ngane mba omen'Andriamanitra fahasalamantsika ny fiangonantsika mba iroborobo araka ny tokony ho izy ampitiavana, ampiangonana ary araka ny tenin'Andriamanitra androany dia hoe mba ho voninahitr'Andriamanitra izay ataontsika rehetra. Amen. Misaotra betsaka.